Adiny roa latsaka no mifampidinika tao amin'ny Villa Franchise tetsy Ivandry ny sabotsy teo ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny filoha teo aloha Professeur Javelbert. Fionana izay heverina fa niopana bebe koa amin'ny fanatanterahana ny fampihavana-pirenena ary koa niarahana ny dinika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Marina fa nisy izay fionana izay aloha izay natao taty amin'ny tranon'ny Professeur Zafy, président Zafy. Ataoko fa voninahitra ary zava-dehibe ho an'izy mirala mianaka zay eo amin'ny anankiray izay président teo aloha kanefa ray aman-dreny sokobe ray aman-dreny eo koa ny izay ny président Pernasa moa izay ataoko hoe efa nanana izay finiavana zay nanana izay fitiavana izay namonjony le ray aman-dreny zany zokobeny amin'ny fandiniana andraram-pirenena. Zalo sarotra ny teny hoe ino amin'ny zavatra nydiniany zareo fa satria tsy nanatrika an'ilay tena fionana fa anisany fotsiny hoe mba nandamina an'ilay fionana fa ny fieritreretako tsy maintsy miresaka raharam-pirenena izy mirala mianaka ary indrindrandrindra mikasika io fampihavanana io satria tatoato zay samy miresaka no fampihavana-pirenena idolo ny olona rehetra na ny olona izay tsy nanaiky anio taloha tany na izay niteny hoe fa tsisy ilanany zany na naratsy aza amin'izao fotoana zao dia samy miaika fa ilaina io fampihavana-pirenena io ka rary mitokotra raha i président Hery Rajaonarimampianina amin'ny resaka amin'ny président Zafy izay ny voalohany anisan'ny olona voalohany ny tena mikasika fampihavana io ny ilaina ny fampihavana-pirenena eto Madagasikara. Za mieritreritra fa tsy maintsy manodididina an'izay fampihavana-pirenena zay sy izay mety fivorian'izy zareo ray aman-dreny eto amin'ny firenena midinidinika ny taona izy mianaka tao. Tsy ny filoha teo aloha Javelbert ihany no efa notsidihany filohan'ny Repoblika Hery Rajaonarimampianina satria dia efa nisy ihany koa ny fionany tamin'ny filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Raha ny fanazavana nentin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny filoham-pirenena dia efa miroso amin'ny lalan'ny fampihavana-pirenena ary mampiseho fanetrentena ny filoha amin'izany lalan'izany.